Jesosy tsika mianakavy fiadanan'ny tompo ameno antsika tsirairay avy falibendray ny tena ka fampizara amintsika izao ten'Andriamanitra izao. Ny tenako Angelina izay manana zanam-pandaharana kely eto amin'ny ankiradio amin'ny teny anglisy izy io. Ao amin'ny paziny Andramo ka izahao no ahitantsika anazy en anglais ilay fandaharana akisy Samaritain dia faly manolotra amintsika izao tenin'Andriamanitra izao. Ny teny izay hozaraiko amintsika dia hita ao amin'ny boky Mpitoroteny toko fahasivy andiny fahaefatra tapany voalohany. Mpitoroteny toko fahasivy andiny fahaefatra tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho an'izay voaisa ho namany velona kosa dia mbola misy antenaina. Alleluia, amen. Mahafinaritra izany teny omeny tompo antsika androany izany ry havana. Mampahery be ho antsika izany ten'Andriamanitra izany fa mbola faly ny tenantsika anisan'ireo velonaina tsara. Velonaina antsika mianakavy ary mbola manana fanantenana betsaka ao amin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Ka izany teny izany ry havana dia mampanantena antsika sahady fa tsy tokony hanary tokontsika. Aza manary an'izany fanantenantsika ao amin'Andriamanitra izany, na dia kivikivy na atao hoe ketraketraka indraindray eo amin'ny fiainantsika, na dia marary sy reraka ka sahirana ny vatantsika ohatra na ny saintsika dia mahereza hatrany satria mbola misy fanantenantsika ao amin'Andriamanitra dia Jesosy ilay antenaintsika izany. Aza matahotra ry havana malala raha misy adosona nataonao, aza matahotra ny amin'izany fanantenana lehibe izany fa mbola azonao atao ny mifona mibebaka amin'Andriamanitra ary Andriamanitra dia vonona miandray anao soamantsara amin'izany fahatsoram-ponao manantona an'Andriamanitra izany. Ka mahereza isika, mankahery antsika satria ny fitsapana